fanginana ho fahatsiarovana ireo vavatsika izay nodimandry tamin'ny 20 Jona fankalazana ny fetim-pirenena malagasy tany Madagasikara sy ireo izay nodimandry ihany koa fa tsy nahataitra izao fotoana izao tamin'ity taona ity. Saudara Tuklasy Tukvavy isika malagasy mpiray-tanindrazana karaniki italiano Tuklasy Tukvavy ny afaliana ho ahy mandray fitenenana eto anio amin'izao vaninandro anankiray ankalazantsika ny fetim-pirenena malagasy ary dia misaotra sady asika mianakavy namaly ny antso izay nataon'ny Masivo amin'ny fahafahana mankalaza miaraka izany fetim-pirenena izany. Ny fahitanantsika tonga eto dia mampiseho ny fahavononana sy ny fitiavan-tanindrazana izay miroborobo ao anatintsika tsirairay avy na dia ataontsika hoe aty tany lavitra aty ary isika. Vanim-potoana anankiray ankalazantsika isa-taona izy ity ary araka ny voalaza teo dia tsika tsy mba hoe fetim-pirenena fotsiny fa fetim-pirenena ankalazana ny nahazoantsika ny fahaleovantena. Voatselakorin'izay dia nandalo teto ny ministry Ndrarambahiny ary niaona tamintsika malagasy teratany malagasy nanazava tamin'ny ambangovangony ny politika ankapobeny fanjakana amin'izao fotoana izao hoentina anavotana ny Madagasikara hiala amin'ny fahavalana. Maromaro zany tandresana tao raha tsy resaka fotsiny amin'ilay fanamboarana fototrasa na koa fanamboarana fototrasa vaovao mihitsy eo amin'ny lafiny ambovo, eo amin'ny resaka lalana, ny hopitaly, sekoly, sisa. Zava-dehibe mahavelon'olona izy fa dia miandry zany tsika ny amin'ny fanatanterahana ireny ary mananteny sika fa ho tanteraka ihany koa zany. Fa ny zavatra anankiray afaka mafonja anisan'ny napetraka moa zany dia hoe tsy vitan'ny fanjakana foibe irery ny fampandrosoana Madagasikara fa adidintsika malagasy tsirairay avy na ireo avatsika monina ny Madagasikara na indrindra koa isika aty ivelany. Anisan'ny zavatra ampiasan'ny ministra ihany koa moa zany momba ny atao hoe ny passeport izay ataoko hoe anisan'ny manahiraka antsika malagasy momba misy fanantenana izay dia hoaritsika atao aty amin'ny Masivo manomboka amin'izay ny fanamboarana ny passeport izany hoe hazo an'ilay milina fandraisana ny diatanana atsika na natao hoe empreinte digitale na biometrika zany ahafahana manao ny passeport itaterana. Anisan'ny resahanteo koa araka ny resahako teo dia momba ny atao hoe ny andraikitry ny malagasy monina te-pelezana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ka atoato dia isy vonana lehibe asain'ny fitondram-panjakana anafetana ny atao hoe politika pirenena momba ny diaspora. Ary isika aty Italia dia tsy ho diso anjara amin'izany fa tsy maintsy hisy ny fankakevitra avy amintsika mba hitondra ny anjara bidikantsika amin'ny izany fanafetana izany atao hoe politika pirenena izany. Varatava izay fo fa dia lanonana mpianakaviana moa ny ataontsika eto dia manainga antsika hitotorepika sy hifaly masoandro mavy angamba mampalahelo fa dia misaotra tompolahy mankasitraka Tukvavy. Mangataka solitena avy eny aminareo eny mba hiaraka anatokana ity zavatra ity. Olona roa na telo na efatra tsy manino.
nareo dia nahazo médaille anankidimy. Ny roa amin'ireo dia médaille volamena teo amin'ny taranja lomano dolo zany. Koa dia iangaviako ianao ray aman-dreny miara-panahy Perana Tanazy hanombotra ny médaille volamena voalohany ho an'ny Arena. Médaille volamena faharoa any Lorenzo. Regale mpananjananao Zokbedama hanombotra an'izany médaille izany. Médaille lalimo faharoa dia ny Lorenzo mangataka ny Masera hanombotra mpananjanana izany ho an'ny Arena. Lorenzo, zapati. Za zany nanolotra ny médaille limo anankiroa ny Arena. Misy fakasitrahana kely avy aminay aty amin'ny Masivo zany ho an'izy mianadahy reto amin'ny ezaka izay nataony. Kely ty fa ny fo manolotra azy no be lehibe fa dia raiso mpanetritena to. Tsy haiko mikabary ianao fa dia hoe isorana ny ambasady amin'ny fanohanana ny ekipa ny malagasy titroma zany. Tsy afaka tena ariny misotra ny spectateur tona nanatika ny match nataona itany. Tsisy lazaina akoatr'izay angamba fa dia nomeko ny kapiteny ny anina fa fisorana no atolotra. Iya, efa voalazan'ny monsieur coach teo moa zany ny resy. Za zany kapiteny ny ekipa Madagasikara Baria eto Roma. Mahafinaritra ilay izy satria hitondrana ny tanora amin'ny sport. Mahafinaritra zava-dehibe zany. Raha fantatsika angambany dia ny Baria tena izy dia nametsaka tantara koa ny sport ho an'ny football Madagasikara. Dia izay zavatra izay zany zavatra important zay surtout amin'ny firenentsika. Dia ile mondialide io zany efa nisy foana nanomboka tamin'ny 2005 ny Madagasikara nandray anjara. Dia nandray anjara 2006 2007 dia avy eo moa ny ato kely dia avy eo indray nandray anjara 2011 2012 dia tamin'ity 2019 ity zany mba niezaka indray zay atao anatin'ny groupe mba hoe anaitra indray le hoe ekipa eto amin'ny eto Roma zany. Dia natao lazany atao daholo moa izay afaka zany mba hoe andray anjara amin'io tournoi io satria izy tournoi par nation mihitsy zany zany hoe misy firanany iram-pirenentsika ndresaretra. Dia nafinaritra ilay izy malheureusement zany tsy tafakatra fazy faharoa Madagasikara fa efa tsara le dingana tamin'ity efa tsara. Tao moa ny erreuran'ny arbitre koa izay somary nangalatra tamin'ny farany ataona moa vatsy sport zany dia ao anatiny daholo izay zavatra izay ka dia misaotra ny tanora izay nandray anjara tao anatin'ity tournoi ity tamin'ny atin'ny sport dia misaotra ny tetaon'ny masivony ambasady koa nanontrona nandray anjara nanampy tamin'ny zavatra rehetra. Dia misaotra ny tamin'ny diaspora madame Vondro izay nanao amin'ny resaka serasera napita amin'ny vaovao rehetrarehetra. Dia engany amin'ny heritaona hiezaka izay mba
afanaya miaka sa kukua nung fitanay tam titontin so sa besa ka til so sa sikere. Buonasera a tutti, vi ringrazio che mi concedete di dire due parole. Oggi è la giornata festa nazionale del Madagascar, allora ho creduto opportuno fare un piccolo omaggio a tutti i malagasy, che rappresenta Ruva, le Chateau de la Reine, rappresenta la puissance de Madagascar à l'époque de la monarchie. Mais Ruva a été détruit l'anno 1995 da un incendio. Però a tutt'oggi il castello esiste ancora e guarda anche l'arrivo del Madagascar dall'alto. Questo quadro rappresenta Ruva, però rappresenta anche un'altra cosa, perché questo quadro è stato fatto con tutto materiale da buttare via, cartoni, fogli di giornale, materiale di recupero, carta, eccetera. Quindi diciamo che è un quadro che costa zero. E l'artista che ha fatto questo quadro vuole dimostrare che anche con cose che non valgono niente si possono fare delle opere belle e importanti. È questo che anche i malagasy dovrebbero capire, che anche con cose di poca importanza potrebbero fare delle cose importantissime, perché volere è potere. E quindi il Madagascar è un invito anche a tutti i malagasy, diciamo, a pensare con la propria testa e a liberarsi, diciamo, dal gioco, dalla mercé degli interessi stranieri. E io spero con tutti voi che un giorno da Ruva, oltre che a vedere un bellissimo panorama, si potrà vedere anche un Madagascar ricco a beneficio di tutti i malagasy. Vi ringrazio tanto, ancora buona festa e buona serata. Grazie. Yes! Forza Madagascar! Grazie! Madagascar!